Tsy anaiky ny siny recrutement sur titre ny eo anivon'ny administrateur civil ary mangataka ihany koa ny ampiatona ny raharaha tanterahan'ny sinade izy ireo amin'izao fotoana izao ka ny comité technique moa no isolo toerana ny administrateur civil ao anatin'izany. Isan'ny nisongadina atao anatin'ny feikevitra 12 tapaka nandritra ny fivoriam-be nasionaly no tanterahana ny administrateur civil no nanatanteraka izany hetsika goavana izany io foto-kevin-dehibe io arahantsika nitatitra zay. Ny saraiky amby folo ireo feikevitra tapaka nandritra ny fivoriam-be nasionaly no tanterahan'ny administrateur civil omaly fametrahana ny fitsipika fifehezana ny asina sy ny aja ny antokon-drarahan'ny administrateur civil tsy tokony hidiran'ny politika eo amin'ny syndicat na ny sinada tsy anaiky ny fampidirana olona iasa na ny recrutement sur titre ny eo anivon'ny administrateur civil ary mangataka ny fampiatona vonjy-maika ny raharaha ataon'ny sinada izy ireo ary ny comité technique no isolo tena ny administrateur civil manomboka izao. Fametrahana ny rafitra atao hoe honoraria eo amin'ny administrateur civil. Manaraka izay dia ny fanatsarana sy ny fametrahana ny tokony ho izy eo amin'ireo paika samihafa momba ny fanaovana ny famondrana ny administrateur civil amin'ny asany hoe ny affectation, ny fandraisana ny fepetra samihafa izay mba ifehezana ny fandraisana ny olona hiditra hiasa ao amin'ny administrateur civil. Io zany ilay antsoina hoe indrindra momba ny tsy fandanina tsy fanekena hoe recrutement sur titre. Io comité technique io ihany koa zany no anara-maso amin'ny fampiarana ny zay rehetrarehetra ifandraisana amin'ny androm-panjakana na amin'ny fahefana misy eto amin'ny firenena ka tsy maintsy voakasika amin'ny fanatanterahana sy fanapahan-kevitra no raisin'ny tao anatin'izany fiamandia zany. Ohatra zany misy tsy maintsy anatonana any amin'ny gouvernementa na ny premier ministre dia io comité technique io misana izany anatona ministera na anatona rafi-pitsarana satria araka ny tao dia mety isy izay fanatonana ny fametrahana ny fanatonana ny rafi-pitsarana. Nahatratra 730 ireo administrateur civil nandray anjara nandritra ny fivoriam-be no tanterahana omaly izay samy nanana ny loha-hevitra andriniana. Ny isa efatra izany dia ny asa sy ny asan'ny administrateur civil na ny éthique et déontologie. Teo ihany koa ny fomba fidirana ao amin'ny antokon-draraha administrateur. Fahatelo, ny firaisan-kina ary ny fahaefatra, ny fanatsarana ireo fitsipika mifehy araka ny lalàna ny administrateur civil teto Madagasikara. Efa manomana sahady ny isin'ny fivoriam-be nasionaly isa-taona ny eo anivon'ny administrateur civil noho ny fahombiazana hita nandritra ny fivoriam-be nasionaly ity.